misy ireo zavatra ataoko hoe antonontonony afaka tanterahana amin'ny alalan'ny volam-panjakana madidioa ary afaka tanterahana amin'ny alalan'ny famatsimbolany ireo mpiara-monina iresa-pirenena amintsika zay fa hita soritra eo a kanefany a mbola tsy misy mazava ny fomba ny fotoana anatanterahana azy ka izay ngamba ny mba tolokevitra avy aty aminay Andriamatoa Premier Ministre ny mba isiny ny fanazavana aviana amin'ireo membre ny gouvernementa mba tsampitombotro mionina izahay piahy ny vondromboka paritra itsy ra-pahefana ary koa tsampitombotro mionina ny vahoaka malagasy amin'ny toerana zay adidinay satria raha mazava aminay ny antony mampitarazoko an'ilay fanatanterahana an'le asa de mora aminay koa ny manazava any amin'ireo vondromboka paritra itsy sambaripana zay iadidinay ny antony ka rehefa aveo mazava amin'ny tsirairay amin'ny izahay solotenany zareo ary ny vahoaka ny fotony ny antony mampitarazoko tsy mampandeha an'le asa ary am'izay koa moa zany afahatsika manakana ireo zay mety tsy matahatody manaratsy ny asa zay ataon'ny gouvernementa. Namarana ny atao hoe fikatonan'ny filakevitry ny ministra tsika nisy zavatra marobe tapaka atao de manahoana ny fitohizany reny toe-javatra ireny ny fampiarana indrindrindrindra satria de hoe vavany tabebaka fotsiny ve ty revi ty sa hoe ahoana satria de izay le friste de ohatrany hoe tangeno an'izay mozika eo fotsiny rangalo de fa mba niasa aloha zay mba nanao aloha zay fa inona ny tena fitohizany le rara aty amin'ny fiarahamonina inona ny fampiarana ilay hevitra tapaka satria io tsy tapatapahana fotsiny sa hoe opetrakareo anaty valizy ve de oentinareo mandeha mody de mipirina andray aloha io de rehefa any andro any volana any taona de namiraka fotsiny efa tapaka tam'izao ty fa ny zavatra rehetra misy eto amintsika ane de lay raha ny lalàna moa zany resana de tenena fotsiny izy misy lalàna ny fe am'izao fa le fampiarana tsy misy izay nge mahatonga ny fiarahamonina misy atsika mikorotany izay nge mahatonga an'le fiainatsika zanak'olombelona amin'ny akapobeany eto Madagascar tsy misy fiatraikany firy ao anatin'le izy fa raha nyresaka zao ohatra tamin'ny reny atao hoe fetin'ny 4 jiona sy ny tany amin'ny 5 jiona reny tsika teny amin'ny laky arivo ny 4 jiona te tsy mahamasina be deaibe ny fandaniam-bola atao anatin'ireny fotoany reny be deaibe ny atao hoe famadiana ny sainy tsiraray avy hoe avelao andray aloha zany le fahoriana avelao any le rotoroto mahazatra fa azadinona fa raha 5 volana jiona ny 4 volana jiona ianao nanajanona ny kitapon'ny fahorianao sy ny kitapon'ny fahasahirananao azadinona fa 17 volana jiona iny tsy maintsy miverina andray iny satria tsy voavaly zavatra mahahory anao fa tonga teo amin'le hoe fanapahan-kevitra temaka ilay tolorana kely an'ilay marina hoe tsara ny le hoe mba miala voly ny zavatra rehetra na ny olombelona na izana ianao zao ane tsy maintsy mitady fialam-boly ianao fa ilay zavatra iaranao anao safidy moa hoe iala voly 2 andro ve ianao de hijaly eo anatin'ny 9 andro 9 sy 700 andro any ve ianao iandry n'izay ve ianao sa hoe zao ianao zany de efa mandray andraikitra avy hatrany ianao mametraka hoe inona ny zavatra tokony ho raisiko inona no anjara biriky hoetiko ho an'le ho an'ny fiarahamonina ho an'ty Madagasikara ity fa de ohatra ny lasa azakazaka fotsiny sisa ohatra ny tany Vohibato zao de le hoe misy ny fananganana ny 33D de mandeha moa ny resaka hoe laharana faharoa aty Afrika Madagasikara ao anatin'ny fananganana 33D aza mba manao fitabitro ranga Afrika Atsimo nge efa manana an'io Kenya koa nge efa manana an'io ary mbola be velarana noho ny aty amintsika ary raha ny fanatotosana sy ny fananganana an'izy ireny de atao hoe ao anaty fotoana fohy fa de ary io nefa nyresantsika teto i Marjona omaly makasika an'ilay fomba fiasan'ny filoham-pirenena maninona moa tsy nakany kongo
nandeha namonjy an'ilay vahoaka malagasy izay niarany tazomoka ary nijijijy mihitsy nefa tonga teo ivobato a nefa tonga teo vohibato inona ny antony tsy niazakazahana nandeha nakany de mazava be le izy satria mivaly le izy tamin'ny omaly fa 3 volana jolay 524 soraty ao anatin'ny rakotsoratra ao mihitsy zay soraty ao anatin'ny rakotsoratra ao mpiaino zay hoe zay zavatra misy teto Madagasikara lasa nandeha nitokana an'le fotodrafitrasany e ary anio anie de mbola misy zay fanokanan'izay ny collégium de tsy rarahako ingao izy inga Emmanuel de anao sisa de anao mieritreritra zany hoe iza zany le zavatra mahatelo ny vahoaka fa mety marary anao ty fa olazaiko ihany hoe 530 izay anisan'ny reharehan'ny fanjakana ireo atao hoe ankohonana atao anatin'ny commune 940 tany Vohibato nomena hoe tosika fameno fa any tsy mivoto ane manaintainy e ny tongotra reo ve marary ny loso safona araka le teny maro jaona omaly moa lasa mipetakorina indray no misafony oriny de azo atao hoe tondromolotry ny kisoka ampizikony omby fa mba mandehana aloha jereo le marary izy aloha marary fa ny afarany izy tia lasa ampedinareo ny vahoaka ny farany ampedinareo le vahoaka satria nahoana lasa miteraka fialonana lasa miteraka fiery anaty ene le zavatra ho atao e lasa misy ery lasa aloha miazakazakany daholo no fitondrana miazakazakany daholo ny ekipany rehetra de tavela ny sasany zarazara ao le izy e aloha mba samy ihinan'ny azy e aloha mba samy mba manana mba hoe tamingany kely amin'ny fandao hoe ty mba souvenir ranga ianona mba taty aminay e aiza le solom-bava-mbahoaka e ary ny zavatra mahagaga de ity rehefa ao anaty fampelezan-kevitra nareo mizara de tsy tokony ataonareo ary zay de zarainareo daholo ny karazana vary menaka savony rehetrarehetra iny fa rehefa ao anatin'le fahorim-bahoaka amin'izay ianareo aleonareo indray manaraka amin'ny filoha-pirenena mba hitany naty selfie mba hitany naty sary fa avelanareo indray le vahoaka izay vahoaka zay niarany tolona aminareo niarany azakazaka taminareo marary le izy moa fa zany hoe atao akory moa zany fa efa zay le izy zay le oy araka ny tehirany Blacknadia iny e atao akory fa marary le izy fa asakasakareo ihany koa anefa amin'izay toe-javatra misy zay de iverenako ao anatin'le resaka hoe fampiarana apetrao mandrakariva misy zavatra tinapaka ane ao e ary arao maso io toe-javatra io ohatra mifanananao otrano ihany io e ohatra mifanananao fiara ihany io e tsy hoe azo indray mandeha de hoentina mikodana fotsiny ihany de zay lalany ihany lalany zay idonafany ihany idonafany fa tsy maintsy mila fanojakojahany io de tahaka izay ihany koa ny hevitra tapaka rehetra tahaka zany ny hevitra tapaka tao anatin'izany ihany koa moa zany na mahivay moa de resaka hoe etry ty voaloha resahana ihany koa iny satria raha ny tokony ho izy aloha de ny vahoaka de tokony andoha etra mampatsiahy an'le tamin'ny andron'ny mpanjanaka izy ity maro jaona sy ny mpiaino ny etra-nda ary tamin'izany de fahirano mihitsy indrindra ny ray mpianakaviana rehefa hoe tsy nahalo etra ianao a tsy afaka miririsy mandeha eny amin'ny arabe eny fa tamin'izany fotoana zany de hita taratra ny hitamberina ndraikitra ny vahoaka mandoha etra inona ny akon'iny etra iny any amin'ny vahoaka inona ny akon'iny etra iny ho amin'ny vahoaka sa hoe ampiakarinareo ny etra de tombontsoanareo samy rery fa le vahoaka izay atao hoe mandady arona no mijany indrindra manefa n'izay etra zay satria na miakatra ny ena midina ny etra raha malala sala mitafika andrefa tanàna izy ty e fa tsy maintsy misy akony foana ary tsy maintsy misy akony ratsy zany misy akony tsara zany kanefa ny vahoaka de tsy nahita mangirana mihitsy na niakatra na nidina ny etra fa de efa ho lava sahala amin'ny afona tongony izy ty le afona tongona hoe efa mirehatra izy io de mandrehatra foana de efa ino joalajoala ny setroka de zay mitazana de hoe afona tongony io e ka na efa may ara ny trano de hoe efa lava ohatra ny afona tongony de sahala amin'izay le zava-misy eto amin'ny fiainantsika le zava-misy eto amin'ny firenena misy atsika ny mahakasika ny etra ny fanjakana de anisany hoe ny tombony azo ao anatin'io de mihena ohatra ny atao hoe vidinentana sy ny tolotra atongavan'ny olona hividy bebe kokoa de eo ihany koa ohatra ny hoe mampiroborobo ny fanjifana anatiny raha ho an'ny fangalana ny etra ivelany moa zany zay
fa eo ihany ko atsika eto anatiny nefa no midangana le etra 20,000 ary tampoka le izy tampoka le izy de ohatrany hoe mpangalatra nampangalatra raha mbola mampilaza ngerangaty hoe ho avy eo aminareo zay ary mbola mampandihanao ihany koa izy hoe tonga nydalo malala anay aka amin'ny farim-panana anay fa le fanjakana am'izao fotoana zao tsy mandeha am'izay tsony fa de hoe tapohako anrangaty tonga de vely akatoko daka tsy tamatso araka le filalaonanankizy fahiny de anjaratsika mieritreritra de ahoana ny fandehan'izy ty ho hitanareo aiza zany le firenena sa hoe efa voavidinareo hoe anareo amin'ny firenena anareo ve le firenena sa hoe fahefana nomenana anareo hoentinareo mamita ny asa izay ankinina aminareo ary io fahefana io manapetrany io manapetrany io fa ho ny fitenin'ny tolo zay hoe ny ankiziny tsy milalao vovoka modio tanora ny tanora ny tsy hijihatra modio antotra ny antotra tsy tapyandro mahatatesa mahafatesa ary ny ramaty ka tsy ady raha tsy rarazana ny tsy hita de mifo azy ady vomanga de asakasatsika fa le raha aman-dreny moa zany de efa nyteny fo azy ary efa mandroso Madagascar hoy izy efa mandroso sao de mba tokony fo azy narana izy de za aloha de mieritreritra amintsika hoe raha miteny zany toe-javatra zany tsy ozina ane zany tsy ozina ane zany fa misy zavatra tena mamatotra tsy ampandroso an'ity Madagascar ty de ao anatin'ity fanjakana mitantana ity aza atao ohatry ny fanjakana mafiara nga le revy aza atao ohatry ny hoe zo fotsiny firen'ny joila fotsiny le izy de zay te ibizina rehetra de makao zay te iara asa rehetra de makao ary za milaza aminareo fa misy am'ireo miara-dalana amin'ny filoham-pirenena ankehitriny anisan'ny tena niazakazaka sy mifanao totondro mihitsy tamin'izany fotoana fa de miombonao de lazaina fa mifitiavana ny lehibe indrindra aza me tsara velatsy fa tonga de ambarao le marina hoe le business mihitsy raha ngany tena mampiazakazaka ao aloha alefanareo volamena alefanareo mifanoranana sokatra mahagaga tokoa sokatra lazaina fa torevareva keny fa de tonga ihany any mpitandranomasina vaoka malagasy tsy mihoatry ny eny ivata fa ny sokatra lasa jerena indray le izy hoe tratra le izy de eo am'izay avy eo tsy fantatra hoe makaiza ary reny zavatra tratra rehetrarehetra reny ary iza ny ao ambadiky reny fa be dehibe nga ny olona efa tratra tratra ondra koto tratra ondra zily doboka tao ivato tao tratra tao daholo ny fanoranana rehetrarehetra ny volamena ny sokatra ny maki de nanahoana ny toy an'ireny raha reny aizy reny olo reny iza ny tao ambadiky reny fa le trondro vavety tsy mety tratra de mampieritreritra hoe sao de nareo ihany nge le izy ataon'ny vahoaka mandinika ty ariana ahoana moa nisandrahaka sy fandray avetrany hoe atiany le izy tiany misy sokatra ary ny andray an'ty fa nareo ihany mahafantatra an'le izy sa hoe rehefa tsy momena kely ny sasany de mandaza de misy manotsana kely tsy maintsy ahotsako lako gelavy ana azo misimisy de ahoana any tsy azo ela mandombava de ahoana za mifakavava de tsy maintsy mba mifamely apitakeo aloha de aveo mety ifanaraka ihany ve zany hoe voay am'izay raha nga de mba diovy am'izay ny lamba malotoko aloha fa tena enjany ty manaraka nareo mena ihany fa le vahoaka ato omaly nandeha tamin'iny lapan'ny tanàna iny ty ambadiky ny lapan'ny tanàna iny enjana neritra reo zany fahorim-bahoaka an'izany ny mpivarotra eto amintsika eto de tena mifanitsakitro saika ny mpivarotra ny be no ny mpividy taratry le fahantrana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ary manoloana ny mpivarotra eo ianao de mahita karazana ankohonana torevaka amin'iny lalany mpandeha tongotra iny ilo voadonan'ny fiara lehibe mihitsy moa ianao rehefa mandeha amin'iny itsy mpandeha tongotra iny satria tsy maintsy midina ty anaty arabe ianao ny mpivarotra laseny amin'ny arabe mbola tsy vaky lova izy eo mbola tsy vaky lova araka ny fitenena ny fanjakana moa efa ela mivaky
ny fanjakana efa ela mivaky fa vakilovy hatrany anaty vilany ny fanjakana fa ny vahoaka malagasy tsy mety vakilovy mandeha any amin'iny manoloana ny knapsiny ianao de eo ianao mahonena sy mahontsa fo moa mijery azy kapoka kely de misy afo de mitankina an'ireny vary avy tsimponina teny amin'ny fako reny malagasy io malagasy io ary avy nankalaza n'ilay fahaleovateny hoe naleo tena ary avy ny rehare io fa malagasy io de etsepita nefa ianao mahita fiara manjospika ao anatin'ilay plaque mena de ohatra mahontsa fo ihany rovina zany vao ho tonga ny toroko sa hoe mbola ho avy ny anjarany lahy le mikiky kapsily hoe le mikiky kapsily sa hoe Andriamanitra mihitsy namefa balita ny tsy ambinina mamperitreritra toe-javatra maro ny fahitana zany zavatra rehetrarehetra zany raha ny resaka tany amin'ny taksa moa tsika de tonga tany amin'izay resaka zay satria nahoana rehefa tsy vita itsony anie io de ny efarany anakatona orinasa daholo tsy maintsy ikatona satria bankroto izy ny anglisy de nagasitsika malagasy bankropotra de ho bankropotra eto tsika mianakavy iazakazahana nefa ny hoe malagasy mpandrarà ka amin'ny fomba hoana ny afahanao mandrarà vao hanomboka ange zao mety anao miaino inge anisan'le manana vinavina ianao hoe andeha anao asa ho an'ny tena koa ary manantena ny anitatra n'izany asa zany fa rehefa tonga teo amin'ny torinao de niakatra indray le taxe